MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. vous présente Ni Vava. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ni Vava. Nivadika ao nanameloka ny fanafiana sy ny fihetsika izay ataon'ny Rosia ny Ukraine indray Madagasikara raha nivalin'ny fakan-kevitra nataon'ny firenena mikamba. Izay ny toerana ho an'ny firenena eo anatrehan'ny ady eo amin'ny roa tonta raha ny fanazavany ny mpandinika raharaha iraisam-pirenena. Mendrika ho fitavozavozana sy faharefona manoloana ny firongatry ny afo ety serony fanaovan'ny fitondram-panjakana Antsoavo amin'ny mpiara-mambonantoko amin'izao fotoana. Mila mametraka paikady mazava hiatrena izany mandavataona ny firenena hoy teo anivon'ny Alliance Voargasy. Mangataka ny fampisarana ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny mpanakanto mivondrona ao anatiny ominda amin'izao fotoana. Antony izany ny tsy fankasitrahan'ireo mpanakanto ny fijabahan'ny ministera ny raharaha tokantranon'izy ireo. Komunina roa ny nitrangana fitsaram-bahoaka atao amin'ny distrika Ambatondrazaka omaly alina. Ny tao manakambahiny andrefana sy ny tao Feramangavaratra nodoran'ny fokon'olona tamin'ny mololo ireo jolahy ka ny ray maikilan'ny afo, ny ray faharotsy ny etimay. Any ivelany, niara-ny daroka bomba tamin'ny alalan'ny drone nandroany maraina tao Kiev renivohitra Ukraine. Fotodrafitrasa maro araka izany no simba ny andritra izany tamin'ireo faritra manodidina io renivohitra io. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Alakamisy fahatelo amby folo ny volana Oktobra taona 2024 atenina ny araba ho anao tonga soa ato anatiny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany isantarantsika ny fampalalam-baovao. Nisy ny fiovankevitra tampoka tamin'ny toerana niraisiny Madagasikara manoloana ny fanafiana sy ny fihetsika izay ataony any Rosia ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Isan'ireo firenena miisa 370 nanameloka ny fanitsakitsahany Rosia ny faritra samihafa ao Ukraine indray araka izany isika raha nivaly ny fakan-kevitra nataon'ny firenena mikambana ny alarobia lasa teo. Tsara ny toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany ny mpandinika raharaha iraisan'ny pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity. Tamin'ireo firenena miisa 370 naneho hevitra teo anivon'ny firenena mikambana ny alatsiny lasa teo. Ny 370 tamin'izany no nanameloka ny fanitsakitsahana izay nataon'ny Rosia tamin'ny fibodona ny faritra maro ao Ukraine. Raha io valin'ny fanehoan-kevitra ny alarobia lasa teo io, isananaka izany Madagasikara raha ny hita, izany hoe nanameloka ny fihetsika ataon'ny Rosia ny fanjakana malagasy. Ahina ny mety sy ny ambadika na kajikajy politika, saingy tsara ny toerana misy an'i Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpandinika raharaha iraisam-pirenena. Voalohany aloha, raha eo amin'ny lafiny lalàna iraisam-pirenena, indrindra fa ho antsika malagasy izay mitaky ny Îles Éparses, dia azo lazaina ihany hoe satria ny firenena mikambana no namoaka fanapahana hoe an'ny malagasy ny Îles Éparses, dia everiko angamba fa ataoko hoe on est du bon côté satria ny firenena mikambana zany zao amin'ny fotoana zao amin'ny vote io no manameloka ny fakan'ny Rosiana ny territoire ukrainiana. Zany hoe afaka manantena zany tsika hoe satria melohan'ny majorité
ny maro anisy amin'ny firenena mikambana nifakany rosianina andreo territoire ukrainianina reo dia tokony mba afaka manatentsika hoe omelohany firenena mikambana koa ny tsy famerena ny firenena hafa ny nositsika raha hoe zay nitondrana azy ny ako ny hafa manantokantana ny fifidianana ny mpitondra fanjakana malagasy inontsika rehetra fa hiverina ilatsaka tsy maintsy nitsinjo zay rano miasa koa izy raha ohatra ka mieritreritra ny overina olany na olotsotra na firenena ataoko fa mandeha ihany koa zay katsikatsi politika zay ao anatin'le raharaha. Isan'ny nanamafy ny fandikan-dalàna izay ataon'ny Rosia ny antoko malagasy miara-mianga raha vao nanomboka ny ady teo amin'ny rontota. Nanomboka ny volana martsa ary mbola no amafisiny ny antoko MMM ny 12 septambra lasa teo. Fa diso lalana ary mandika ny lalàna iraisam-pirenena i Rosia amin'ny fihetsika izay ataony ao Ukraine. Ankilany, no amafisiny ny antoko tao amin'ny tambazotra tserasera Twitter ihany koa androany fa efa zava-dehibe ny fanamelohana ny fihetsika ataony Rosia ao Ukraine ary miarahaba ny Madagasikara ny antoko amin'ny fahatsapahatena tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiny ary niverina amin'ny lalana mahitsy. Marina be hoe nisy ny fiovan-kevitra tampoka. Nanomboka raha mahatsiaro nanomboka tamin'ny volana marsa nisy antoko politika teto Madagasikara izay antsoina hoe malagasy miara-miainga ny teny hoe manameloka ny fandikana ny lalàna iraisam-pirenena izay nataon'ny Rosia ka iantso ny fanjakana malagasy hanameloka an'izany koa. Nanomboka tamin'ny volana marsa ka hatramin'ny tapa-bolana teo araka ny voalazanao tsy nentina nanaraka an'izay ny fitondram-panjakana malagasy fa milaza hoe tsy miandany. Mazava fa nisy fiovan-kevitra tao. Ahoana ny fahitantsika azy? Ny miandry ny ministera an-draraham-bahiny tsika hanazava raha hanazava izy. Miandry ny fanjakana tsika hanazava raha hanazava izy. Fa ny marina aloha hitantsika aloha dia marina zany ny tenin'le antoko malagasy miara-miainga izay nilaza hatramin'ny volana marsa hoe fa mila melohana ny nitsakitsahana ny intégrité territoriale. Raha iverenana ny toedra raha nanomboka ny fiandohan'ny adiny Rosia sy Ukraine ny 14 febroary lasa teo ny fanjakana malagasy no tsy nandray fanapahan-kevitra mazava nateo aza ny tsindry ara-diplomatika samihafa isan'izany ny firenena mikambana ny vondrona Europeanina. Lijanona ho tsy mitanila hatrany ny fanjakana malagasy araka ny fanambarana ny fanesy. Manam-porofo ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fivoriam-be ny fa 770 ny firenena mikambana tao New York. Tsy hita mazava ary tsy niditra lalina momba izany filoham-pirenena nandritra ny lahateny nataony. Comme tous les pays du monde, nous subissons pleinement les impacts. Toy ireo firenena rehetra miatra amin'ny vidim-piainana ny krizy ao Ukraine sy Rosia. Mino izahay fa ny fifampiresana ihany no vahaolana amin'ny fametrahana fitoniana. Mianto amin'ny fitoniana araka izany Madagasikara manoloan'izay. Réitère son appel au dialogue pour résoudre le conflit. Tele Herinandro Tiorina niova ny fanapahan-kevitra ny fanjakana. Mampametra-panontaniana araka izany fiovan-kevitra tampoka izay nataon'ny fanjakana malagasy raha ny hita nandritra iny fankan-kevitra nataon'ny firenena mikambana iny. Tsindry ara-diplomatika ihany ve sa kajikajy politika manoloana ny toedra ara-politika eto an-toerana. Andrasana araka izany izay valiteny avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny manoloana io fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana malagasy io. Fa tokony apetraka mandavan-taona ny paikady eto miady amin'ny doro-tanety sy ny doroaly eto Madagasikara hoy ny teo anivony Alliance Voargasy. Miendrika fitavozavozana sy faharefona manoloana ny firongatry ny afo etseroa ny fanaovana antsoavo amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny maro hafa izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao araka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra izay natao tamin'ny andro nomaly takina ihany koa ny fampiarana ny lalàna momba ny ady amin'ny afo izay napetraka nanomboka ny fahaleovantena saingy tsy misy miatra izany hatreto. Manoloana ny firongatry ny doro-tanety sy ny doroala etseroa amin'izao fotoana. Izao vao tapa-kevitra amin'ny fanetsehana ny herivelona sy ny fitaovana azo ahetsika amin'izany ny fitondram-panjakana. Raha nitatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa 12 ny volana Oktobra. Isany atsangana anatin'izany rafitra enti-miady amin'ny doro-tanety araka ny toromarika maika nomeny filohan'ny Repoblika. Fepetra izay efa tokony noraisina mandava-taona hoy ny teo anivon'ny AVG na ny Alliance Voargasy. Sorana n'Andriamanitra zany arabasoa arabatsara fa tafatsangana izany sisy io zany na vao mihera miady amin'ny hafa eto Madagasikara fa amin'ny mampaharitra sy tsy mampaharitra zany zay le mila petraka zay satria tokony mandava-taona zany zavatra zany fa tsy tataitra fotsiny rehefa ty amin'ny lohataona
dia efa manomboka moa zany fa tokony misy dispositif préventif ao zany, dia misy ihany ny dispositif famonoana afo koa, fa tokony miaraka amin'izay koa ny ezaka amin'ny fampiarana ny lalàna eto amintsika. Zany zavatra zany miaraka zany mahazatra ny olona manko le efa misy le afo dia tsisy mirahara intsony, dia na misy tanàna reo mirehatra tsy fantany akory izy hoe tompona andraikitra amin'io zany. Takiana ihany koa ny fampiarana ny lalàna momba ny ady amin'ny afo izay efa napetraka nanomboka ny fahaleovantena saingy tsy miatra araka ny tokony ho izy hatreto ho iatrany ny Alliance Vargas. Io lalàna io izay manome andraikitra betsaka ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manomboka amin'ny fokotany sy ny mponina eny fotony. Manana andraikitra voalohany amin'izany ny fokotany any 60-127 60-128 efa misy an'izany zavatra zany, mbola namafisina tamin'ny lalàny rano sy niala taty amin'ny 97-98 zany, dia tompona andraikitra voalohany ny fokotany mandireny zany ny tokony andraikitra ny famonoana ny afo avy hatrany, fa raha tsy zany izy ny aran'ny sazy. Fa mazava ho azy moa fa manana andraikitra ao ministeran'ny rano sy ny ala, ny ministeran'ny élevage koa, satria mahazatinoana fa ny afo indray dia ampiasaina heverin'ny olona fa hanavao ny kijana ho an'ny omby. Dia ny pompier moa mazava ho azy raha misy pompier amin'ny manodidina, fa ny collectivité koa zany anisany tokony ho tompona andraikitra. Tena misy le lalàna fa tsy miatra, zay ny tena olana eto Madagasikara. Raha ny faneho hevitra ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministra ny tontolo iainana ny 9 oktobra lasa teo. Mahomby ny paikady nety miady amin'ny doro tanety sy doro ala ho amin'ny taona 2024. Tsy araka izany ankilan'ny fahaporetan'ny fitondram-panjakana fitoandra teoriana izay mitaky ny fiara-mientan'ny rehetra ary manao antsoava amin'ny mpiara-miombonantoka hatrany ivelany, indrindra ny eo amin'ny lafin'ny fampitaovana enti-miady ny doro tanety sy ny doro ala faran'iza aingana. Raha ny votoatin'ny filan-kevitry ny minisitra hatrany. Lafomba vao hafa kosa indray dia maneho ny ahiahiny amin'ny isininy fanohitohinana ny fahalalan-jo. Alala vaovao marina sy ny azo ny olo-pirenena no lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fisian'ny fanambarana nataon'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara, izay miantso ny hofanatsarana tsy misy fepetra ny famoahana vaovao avy amin'ny haino vagy-jery rehetra. Makasika ny raharaha mandalo eo anivon'ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena miandraikitra ny fanadiadiana Sava Ranando. Taorian'ny fanambarana nataon'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara omaly fa 12 ny volana Oktobra, izay miantso amin'ny tsy hamoahana ny vaovao rehetra mahakasika ireo fanadiadiana Sava Ranando ao amin'ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena eny amin'ny haino vaky-jery. Nanao fanambarana ary naneho ny ahiahiny ny isian'ny famerana ny fahalalahan'ny zo hahalala vaovao ny teo anivo ny holavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ireo mpanao gazety mikirakira ny trangam-piarahamonina na ny fait divers no heverina ho tena voakasika ao anatin'izay satria loharanom-baovao izy ireny. Isika nefa malalaka ny amin'izay hoe fitrandrahana loharanom-baovao izay ary zoan'ny mpanao gazety zany. Dia isika ihany koa no mampisitraka ny zoan'ny olo-pirenena ho amin'ny fahazoana vaovao maro lafy. Ahoana no azoantsika manamarina ny vaovao izay adidy sy andraikitry ny mpanao gazety hiavahany amin'ireo mpikirakira ny tambazotra sosialy raha toa ka sakanana ny loharanom-baovao tsy hamoaka ny vaovao ny amin'izay hoe mba ho vaovao tena voamarina sy amin'ny fanajana izay présomption d'innocence izay. Fa heveriko hoe ireo mpanao ny fanadiadiana na ireo enquêteur eny anivon'ny polisy-pirenena sy ny zandarmaria-pirenena no tokony andrainy andraikitra manandrify azy ireny amin'ny vaovao izay ampitainy ny mpanao gazety ho an'ny olo-pirenena. Ankoatr'izay, mitaky ny isian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny androm-panjakana rehetra voakasiky ny serasera sy ny famoaham-baovao ny holavitry ny mpanao gazety ho amin'ny fahazahoan'ny mpanao gazety malalaka ny vaovao ara-potoana sy koa ahafahan'ny mpanao gazety mampisitraka ny olo-pirenena ny zony hahalala vaovao. Hatramin'izao aloha dia ankasitrahana indrindra ireo mpikirakira ny serasera sy ny fampitam-baovao ary takiana hatrany izay isian'ny fiaraha-miasa izay. Fa raha izany na izany nefa dia misy ihany koa ireo mpanao gazety any amin'ny faritra izay mitaraina ny amin'ny hoe tsy mahazo ny vaovao araka ny tokony ho izy, fa izay ilay fandraisana sy fampiasana n'ity tambazotra sosialy ity. Misy ireo mihevitra hoe eny anivon'ny tambazotra sosialy no tena vaovao tena izy, nefa ireny ho an'ny mpanao gazety dia raisina ho loharanom-baovao fotsiny ihany, fa tsy maintsy atao ilay fanamariana-baovao ary oka ihany koa tsy hinanam-bolony fotsiny amin'ireny tambazotra sosialy ireny sika mpanao gazety, fa izay mampiavaka antsika, izay fahaiza-manaontsika izay.
tsy aivina araka ny voalazan'ny andininy fa 10 amin'ny lalàna 24 aotraotra enina momba ny serasera amin'ny ainivakjery mitaky ny fahalalana miditra amin'ny loharanom-bavao rehetra sy ny zo hanao fanadiadiana malalaka mikasika ny zava-misy rehetra izay ankinan'ny fiainam-bahoaka ny mpanao gazety tsy azo sakanana na rarana hikaroka ny loharanom-bavao ny mpanao gazety ary tsy azo aiaina na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona eo am-panatanterahana ny andraikitra ara-dalàna mahampanao gazety azy. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa an'ity ala ity dia angatahan'ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny OMDA amin'izao fotoana izao. Ny fampisarana ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina anton'izany ny tsy fankasitrahan'ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny OMDA ny fitsabahany ministera ny raharaha tokantrano izy ireo. Androany araka izany no nanamafy ny fitakiana mikasika ilay tolo-dalàna fanalana ny OMDA eo ambany fiahiny ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny mpanakanto tolo-dalàna izay olanina eny anivony antenimera-pirenena amin'ity volana ity. Voaosooso ny zon'ny mpamorona nanomboka ny volana febroary no makaty raha ny fanambarana nataon'ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny OMDA. Tsy nisitraka ny vola tambony ny zon'ny mpamorona na ny droit d'auteur izy ireo izay volan'ny mpanakanto fa tsy volan'ny ministera. Takian'ireo araka izany ny fampisarahana ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina noho ny aiain'ireo mpanakanto amin'ny teti-dratsy ny ministera izay mikasa ny ampiady ireo samy mpikambana ao anatin'izany. Nanomboka tamin'ny fevrie zay nefa tsy nandray ny zoanay. Tsy rariny satria ny atsemboanay io fa tsy vola ministera. Io anefa no antony idiranay mpikambana ao OMDA mba isitrahanay an'le zoanay zany. Noho izany tsy manaiky zay manoloana ny sy voafidy tamin'ny fivoriam-be zany hoe mba tsy hosolona reo zany. Tsy manaiky ny fampidirana politika amin'ny OMDA koa zay indrindra hoe fanjakazakan'ny freedom zany. Oka ny ministera tsy hijabaka itsony amin'ny OMDA miandry lalàna vaovao aleo ny artista no ifandamina ko mpandidy sy mpanapaka ny zoanay. Atsaharo ny fampizarazarana ny artista fa tsy mendrika ny kolotsaina zany. Le MSK moa nadikanay ato hoe ministera ny setrasetra sy kakaiko mangataka ny fampisarana ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera zahay. Maro araka izany ireo mpanakanto ny alatsy ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny OMDA vokatra izay tsy fisitrahana azon'ny mpamorona izay. Raha iverenana ny conseil d'administration no mpandrindra sy mpanapaka eo anivon'ny OMDA ka tsy ankasitrahan'ireo mpikambana ny anolona izany izay miendrika politika fanjakazakana entin'ny ministera. Rehefa miady le olona dia nareo lehibe manasaraka azy dia zay manaraka anao manao hoe sarao araka le tenin'ny solotena ny Tamatavy sy Majanga rehefa mivilana ny any ambony dia mivaralilana any ambany ozy mojajonina. Sarao monsieur le président zao zay endry hatramin'izao zay endry nanaraka ny resaka fanaovana taminao fa misy olona tsy endry sady ratsy fanahy mieraketraka nefa zay tsy manambola noho izany sarao efa tsy nandray vola ihany zay foheritaona idio le OMDA sady mirodana dia tianay be nareo zay tsy miady aman'olona fa zao fotsiny monsieur le président efa tsy mety le izy dia sarao atao inona sarao tsy aivina ampidirina ary hodinina eny amin'ny antenimera-pirenena amin'ity volana oktobra ity ilay tolo-dalàna izay iverin'ireo mpanakanto fa hamany olana misy eo anivon'ny OMDA sy ny ministera. Raha ny fanazavana trany hisy mpanakanto isan'andro eny amin'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza mandra-pahalany io tolo-dalàna io. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia manodidina ny valo hoe tsy ray tapitrisa ariary farafahakeliny ny fitsaboana no homamiadana pahazon'ny vehivavy eto Madagasikara raha ny anambarany tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Vokatry ny tsy fanaraha-maso ny toe-batana amin'ny ankabeny no mahambony ny tany olona lavony ity aretina ity eto amintsika amin'izao fotoana izao onona saina. Raha ny taremarika farany navoaka ny OMS manodidina ny valeur ifsira ialina ny voan'ny homamiadana eto Madagasikara. Ny homamiadana na ny cancer ny eo amin'ny laharana fahatelo mahatonga ny fahafatesana eto amintsika araka ny taremarika azo teo anivon'ny ministera ny fahasalamana ary ny antsasa manila n'ireo voan'ny homamiadana no vehivavy. Raha ny fanadihadiana natao hatrany ny homamiadana no mitana ny loha laharana izay manodidina ny 520 ny tranga pahazon'ny vehivavy raha ny homamiadana ny vozon'ny tranon-jaza ny 530 Androany nisy ny fizaham-pahasalamana natao ireo vehivavy voafonja ao anatin'ny hetsika October Rose izay hetsika maneran-tany natao anampiana sy anairana ireo vehivavy andray an-tanana ny fahasalamany hisoroka ny fahasarotana raha tratry ny homamiadana. Lafo ny cancerna sein, cancer en général mihitsy ny lafo satria tsy na chimiothérapie zay zao ianao ohatra hoe manao série anao dia manao série anakeniny ianao any amin'ny entre 200 000 sy 300 000 ariary ny cure anankiray zany hoe fois 6 ao anatin'izay zany hoe
ay amin'ny 3 francis 18 million 800 000 ariary ko raha série anankiray any hoany arakaraka le karazana cancer moa zany hoe ina dia nefa no any ny antony ao anatin'io ary zay mihitsy le izy hoe matetika zany olona tonga dia ny cancer ny vidiny eritreretiny fa amin'izao fotoan'izao ny fikambanam-be raisam-pirenena tao anatin'ny assemblée générale ny farany dia niteny mihitsy hoe alao any anatina prévention ny atotona ny zavatra rehetra satria misy zavatra afaka atao zany any ohatra hoe ny vehivavy mampinono zao matetika ny vehivavy rehefa teraka izy dia tsy mety hampinono ny zanany nefa na zay efa mpinonona zaza zay dia efa tonga dia mampidina ny risque natahana taoriny teny amin'ny fonjana tany mora nijery ireo marary ny omamiadana sy ny fomba fandraisana ny tanana azy ireo tetsy amin'ny service oncologie ao amin'ny CHUJRA ny ministra tompona andraikitra fotoana izay nanentana ny amin'ny tokony anarahamaso ny fahasalamana antony ny 300 ny olona voan'ny aretina omamiadana ihany no mahita fahasitranana aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana no ny fahatarany ny fanantonany ireo marary ny toeram-pitsaboana raha 700 ny sitrany any amin'ny tany mandroso raha ohatra ka zaza ny marary dia mikoropaka daholo ny olona rehetrarehetra fa rehefa olon-dehibe dia tsy dia taitra plus le aretina lasa lavitra dia plus ambony be ny tapafatesana fa raha ohatra izy ka hita aloha izy dia ohatra hoe na cancer na vozon-tranonjaza ohatra hita vao manomboka dia didina sorona le vozon-tranonjaza dia velona le olona raha ohatra ka janona elaela izy dia lasa mavesatra le aretina lasa manao chimiothérapie izy lasa manao radiothérapie izy ary plus miparitaka dia mihena ny taux de réussite raha vao misy soritra aretina dia manatona mitombo-pahasalamana ary ny faharoan'izany tokony malina ny tsirairay amin'ny fahasalamany mba raha ho an'ny vehivavy zao dia mitsapa nono ao anatin'izao ray volan'izao dia ampianarina daholo ny vehivavy rehetra hitsapa nono satria misy fomba manokana hitsapany an'izy io izy ihany manao anazy rehefa mandro izy dia tonga dia hitsapany dia fatao hoe misy zavatra mivotany anaty nono izany dia mba amin'izay hita alobe ny ilay aretina raha ho an'ny cancer anakolo zany zao dia misy tsiranoka mivoaka ny fivavinana misy raha dia raha vao misy an'izay zany nefa tsy tonga fotoana le vehivavy dia tokony tonga izy mihazakazaka amin'antana tom-pahasalamana tsy aivina aretina azo avy amin'ny fiovan'ny sela ao anatin'ny olombelona izay mitombo sy tsy hovafeny vatana intsony ny omamiadana ary mitarika fivitosana mahatonga ny fahasamban'ny rotova ka mitarika hatrany ny fahafatesana raha tara ny fitsaboana fa misesiaria miamahazo vahana ny famonoan'ny mpitandro ny filaminana indrindra ny eo anivo ny tafika malagasy ireo ampiray tandrazana tsy manantsindry hony avoamera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona ho an'ny androany raha ny zava-misy tsy hita tohin'ireo raharaha ary tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ireo lehibeny isanambaratonga ny onona sainy tany amin'ny 10 novambra 2024 tany tao manaratsandry olona 12 no nofonoany miaramila efa tonga eo tanàna ho aterina any amin'ny biraon'ny gendarme dia nentina niverina dia nitifirina misy zaza amin'ireo 12 taona ndray 14 taona ndray volana marsa 2024 any dia nisy miaramila klasy faharoa nidaroka sy nafatiny sakaizany tambasy tany ambondromamy tany amin'ny faritra atsimo tany nisy miaramila ihany koa nitifitra tovovavy tany ambovombe tany tany amin'ny 3 jona nisy miaramila voalaza fa nitifitra ny namany tao amin'ny premier bataillon d'infanterie eny fiadanany misy fahafatesan'olona ihany koa tamin'ny 9 septembre dia nisy mpianatra manamboninahitra nahafaty serveur civil tao Antsirabe tao tamin'ny 7 septembre dia nisy andihany miaramila nanangona ombin'olona tao Betroka tao dia nisy olona anankiroa indray maty voatifitra tsy ampy taona indray 12 taona santionany amin'ireo famonoana mpiray tandrazana tamin'ny fomba mampiayah nataona miaramila ireo araka ny fanadihadiana nataon'ny CNIDH voatsela izay tany Ambanimaso commune Ambato distrika Ambohidratrimo araka ny tatra nataon'ny vaomera mahaleo tena misana ny zon'olombelona miaramila roa lahy ihany koa nitifitra zazalahy teo imason'ny fokon'olona maty ilay voatifitra ary nilefa ireo mpitandron'ny filaminana ka nanenjika ny fokon'olona no mbola notifirina izy ireo indray ka tsy afaka nanao na inona na inona fandatsahan-draha malagasy mpiray tandrazana izay tsy nanaraka ny lalàna velona ary tsy misy ny fandraisana andraikitra hoy ny CNIDH matetika misesisesy loatra nitranga tahaka an'izany ka lasa tonga zany hoe amin'izay hoe fanairana izay ny vaomera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona nanomboka tamin'ny fotoana niasan'ny CNIDH dia misy tranga efa any amin'ny 12 mahery any ny tranga tahaka an'izany ary raha hoe niaina mpiray tandrazana ataontsika hoe nafoy tao anatin'izany dia efa tafakatra any amin'ny 12 any
ny zavatra mampalahelo moa zany a zary adino any fotsiny reny olona mpitandron'ny filaminana miaramila voakasika amin'le von'olona fa tsy misy tonga eo anivon'ny fitsarana fa zary tavelany fotsiny zany a tena marina kosa fa misy ny fanadiadiana savaranando a ataon'ny mpitandron'ny filaminana ny zandary sy ny polisy moa zany manao an'izay kanefa avy eo tsy misy toy an'le izy satria ngamba tsara ho fantatritsika hoe raha mahakasika mpitandron'ny filaminana manokana dia misy an'izay hoe autorisation de poursuite zay tsy afaka manao nininona tsy azo enjehana le mpitandron'ny filaminana raha ohatra ka tsy mahazo an'izay mafy ny fifampiarovana eo amin'ny samy mpitandro filaminana eto amintsika ho iatra ny fanazavahana ary amin'ny ratsy ny ankamarony toa enatra ho an'ny polisy-pirenena na ny zandarmaria-pirenena na ny tafika malagasy ny manasazy ny namany na eo aza ny eloka vitan'izy ireo izay mivadika ho firaisina tsokombakomba hoy ny CNDH raha ny zava-misy mandika lalàna ny olom-pirenena ary faizina rehefa misy ny fitsaram-bahoaka vokatry ny tsy fahatokisana ny mpitandron'ny filaminana sy ny fitsarana saingy toa tazany-potsiny rehefa ireo tandroka ny vozina natao ampiatra ny lalàna no manao izany eto amintsika. Tontolony toe-karena kosa indray dia mahasarika ireo mpandraharaha avy any Mayotte misehatra amin'ny hafandrarana eo amin'ny fambolena sy ny hafanodinam-bokatra amin'izao fotoana na ny agribusiness i Madagasikara. Afarana ny akamaroan'ireo sakafo ao Maoré noho izy firenena tsy misehatra loatra amin'ny fambolena ka antony mahaliana ireo mpandraharaha. Iara-iasa amin'ny Madagasikara raha ny fanadiadiana tamin'ity androany ity isika izay heverina izy ireo fa manana vokatra tsara sy ampy amatsiana ny Mayotte. Mirana Clara. Resy lahatra amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara ireo mpandraharaha avy ao Mayotte misehatra amin'ny fambolena sy ny fanodinam-bokatra. Manafatra avy any amin'ny firenena maro samihafa i Mayotte noho izy firenena izay tsy mamokatra firy raha ny sakafo no jerena hoy ny fanazavana. Ho azy ireo afaka mamaly ny filan'ireo mponina ao Mayotte izay manodidina ny 10 hetsy eo i Madagasikara amin'ny resaka sakafo. Eo anatrehan'ny zava-misy iraisam-pirenena sy ny politika mpampandrosoana ny Mayotte amin'izao fotoana izay mifototra amin'ny toe-karena mikajy ny tontolo iainana mahaliana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara. Afarany avy any amin'ny firenena lavitra tahaka ny Brezila ny ankamaroan'ireo vokatra ampiasaina ao Mayotte ka manimba ny tontolo iainana izahay ny amin'ny fampiasana be loatra ny fitatiran'ireo vokatra na anabakabaka izany na an-dranomasina. I Madagasikara no hitanay fa firenena akaiky sy afaka miara-miasa aminay kokoa ho amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Tanjonay ihany koa ny fampiroboroboana ny toe-karena mifototra amin'ny fambolena eto Madagasikara ary koa hitondra fampandrosoana amin'ny Mayotte amin'ny lafiny famokarana. Tsy dia manana velarantany ahafahana mamboly betsaka izahay manodidina ny 20% ny vokatra ilaina andavanandro dia afarana avokoa. Raha misy ny fitohizan'ny fiara-miasa anomboka hazovahana tsikelikely ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiara-miasa eo amin'ny Mayotte sy Madagasikara. C'est dans ce sens-là que des opérateurs économiques mahorais français vont venir pour Tsy Mayotte ihany no tanjon'ireo mpandraharaha ireto anondranana ireo vokatra avy eto Madagasikara. Tanjon'izy ireo ihany koa ny amatsy any Frantsa sy Eropa manontolo. Hitondra ny fahaiza-manaony izy ireo ahatonga ny vokatra eto Madagasikara hamaly ny fenitra takian'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Alors l'avantage premier c'est que nous on est d'abord tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fiara-miasa amin'ny Mayotte noho izahay mpanjifa na consommateur ireo vokatra ondran'i Madagasikara ny aminay. Ankoatr'izay tombony faharoa ihany koa ny ahafahan'ireo mpamboly mifampizaratra kefa miaraka aminay mba hahaizan'izy ireo mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena na ny produit d'excellence. Miara-miasa amin'ireo mpikarakara ny Salon International de l'Agriculture Paris ny tenako ary ny vokatra cannelle ary ny thé no ifantohako amin'izany. Anokatra lalam-piarina vaovao izay ahitana ny vokatra cannelle tena tsara kalitao ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara ka ho lasa produit de gamme amidy amin'ny tsena iraisam-pirenena ny cannelle avy eto. Et qui puisse toucher les marchés européens. Tsy aivina, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny CCI Vato, ny Salon International des Acteurs Économiques. Mandritra ny efatrandro no isian'ny fifanakalozana eo amin'ireo mpisehatra ara-toe-karena malagasy sy ireo vahiny avy any ivelany. Isy ny famelabelaran-kevitra samihafa ary koa ny varotra fampiratiana. Dia izay ihany koa no entintsika misento vetivety anaty doka fohy ny momba ny olan'ny rano ao Mandrare izay efa mananika ny 2 arivo ariary ny ray bidon io ihany koa ny fitsaram-bahoaka izay nitranga tamina komuna roa tao amin'ny distrika n'Ambatondrazaka ny androny omaly rehefa avy eo no anarahantsika ny andindiny mahakasika izay. Maizina be izany Marco a. 'Boum! Mangina 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 be izany Marco
Boum. Tsy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Baty hein. Resaka inona zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe Boum. Vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao vidiny manontolo balika mamiratra no avika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany izany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rossini ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rossini no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa hitatran' izany natao antsika malagasy matsiro natao antsika tiapy na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara e. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé molle fixe. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molle fixe, grandir heureux. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Mamenina ny araba trano tomboky lasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany dia nankalazaina tamin'ity androany ity ny andro maneran-tany ho an'ny posta eto Madagasikara. Natomboka androany ihany koa ny fampiasana sy ny fampahafantarana ofisialy ny poketra sy ny ajia vaovao izay ampiasainy eo anivon'ny posta malagasy manomboka izao. Tetikasa izay novelabelarin'ny ministerany posta sy ny fifandraisan-davitra tamin'ity androany ity avy ity nokolona. Ho fampiroboroboana ny tontolo nomerika eto Madagasikara, napetraka ary afaka ampiasaina ankehitriny ny e-poketra. Tetikasa izay nentin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra anamorana ny fampiasana vola sy fifanakalozana ara-nomerika eto Madagasikara. Efa izy taona izao no nampiasa ity karatra e-poketra ity ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo ary ho ampiasaina ho an'ireo mpampianatra eo anivon'ny fanjakana izany. Ny mahasamihafa azy amin'ny efa tolotra efa hita dia izy zany sady azo ampiasaina ohatran'ny hoe carte bancaire mihitsy misy codinao afaka ividiananao entana amin'ny sehatra maro fa afaka ihany koa fandefasana vola ohatrantsika manao mobile money na mandefa ohatran'ny hoe Orange Money ohatra na M-vola na Airtel Money dia mitovy amin'izay ihany koa afaka mifandefa vola à partir an'ilay carte e-poketra. Izany hoe sady carte bancaire izy io no sady karatra afaka ifandefasana vola entre ny olona zany. Ankilany, ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny postra, natolotra androany ny aji vaovao izay afaka ampiasaina eo anivon'ny postra malagasy sy ifandraisana manerana izao tontolo izao. Ny aji izay isan'ny manandanja eo amin'ny fifandraisan-davitra ary mbola zava-dehibe manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Tsy mifanipaka fa mifameno. Mifameno ny timbre poste sy ny digitalisation fa tsy mifanipaka akory. Zay ilay lazaiko androany teo hoe ny omaly sy ny anio ary le omandrakizay. Le omaly ny timbre poste efa nampiasaintsika hatrizay io. Dia mbola ampiasaintsika izy zao ary mbola ampiasaintsika mandrakizay. Ny tombontsoa amin'ny fampiasana timbre voalohany aloha zany ny timbre poste dia tsy hoe natao handefasana taratasy fotsiny ihany fa ny timbre poste koa dia fomba anankiray ahafahana mandefa hafatra. Mbola betsaka ny malagasy mandefa taratasy fa sokevitra le filazana hoe satria miroborobo ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana dia tsisy tony mandefa taratasy. Mbola be dehibe mandefa taratasy ary raha hanome sifranareo dia eo amin'ny 2,700 ny fidiram-bolan'ny postra malagasy dia mbola avy amin'ny alalan'ny timbre avokoa. Notokanana tamin'ity androany ity ihany koa ny postra Ambanidia. Ity postra ity izay efa manome vaina ny tontolo nomerika eto Madagasikara. Fa notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny foto-drafitrasa fampitomboana ny herinaratra ao amin'ny alalan'ny panneau solaire ao amin'ny fitoeran'ny Pitsaboana ao Ambovombe, commune Ambodradrimo, foto-drafitrasa vaovao izay vatsiny masovoan'ny Allemagne vola. Gaëtan Andriatsilavo. Ho fanampianan'ny mponina ao anatin'ny fokotany misy 720 ao amin'ny commune Ambodradrimo no nametrahana ny toeram-Pitsaboana eto Ambovo izay rana miasa amin'ny masovoa Allemagne amin'ny alalan'ny GIZ, fandraisana anjara arivo ariary ny fizahana fahasalamana na ny consultation ho an'ny mponina ao anatin'ireo fokotany ireo ary 3 ariary ho an'ny olona ivelany. Maro ny olona marary raisiny eto, indrindra ireo reny mitondra voka sy iteraka. Nahitana fiakarana ny isan'ireo nanatona ny hopitaly nandritra ny fotoan'ny Covid. Nandritra ny Covid sy day koa tsy manana camion anankiroa zay dia ny auto patiente zany hoe le patient ivelany le tsy hospitalisé zany tao anatin'izay tomobily izay no hitsaboana anazy. Limité arak'izay tratra zany hoe tsy hifangaro amin'ny bevoka satria ny bevoka tsy inona marefo sy ny zazakely dia tsy dia atambatra anay amin'le bevoka miditra aty anatiny zany fa ny dentiste sy ny marary ny dokotera zao dia tany ivelan'ny hopitaly mihitsy no ndraisina nandritra ny fotoanan'ny Covid. Tena niakatra be mihitsy koa ny tany ny vehivavy bevoka sy ny marary ny raisinay dia nandritra an'izay zany tena hoe betsaka koa ny asa, mitombo ny asa satria karakara le vehivavy raha hoe sanatria hoe misy an'le Covid izy bevoka tsy maintsy karakaraina. Anitatra foto-drafitrasa ny hopitaly ankehitriny ka handray sy hitsabo ireo zaza. Tsy ampy anefa ny herinaratra ka niroso tamin'ny fahamatsiana ny masovoa Allemagne, nanampy tamin'ny fametrahana panneau solaire izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Fanampiana izay tafiditra hatrany anatin'ny fankalazana ny 40 taonan'ny fiaraha-miasa
eo amin'ny firenena Allemagne sy Madagasikara. Tout s'inscrit dans la coopération bilatérale entre l'Allemagne. Ireo rehetra ireo dia tafiditra anatin'ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa tonta i Allemagne sy Madagasikara izay efa nahatra 80 taona. Izany hoe mankalaza ny 80 taona ny fiarah-miasa ny roa tonta isika amin'izao fotoana ary faly eo milaza fa ny fiarah-miasa dia efa mihoatra ny 5.700 tapitrisa euro izay natokana ho an'ny tohana ara-bola sy ara-teknika ary indrindra ny lafin'ny maha-olona eto Madagasikara. Financier, technique, humanitaire de Madagascar. Ankoatra ny fitoeram-pitsaboana eto Ambovo, commune Ambohidratrimo, mbola isy ny fitoeram-pitsaboana misy 70 hafa atsangana manerana ny nosy ahafahana manampy ny mponina. Fa iazo ania mananjary vetivetsika ao anatiny aty vaovao manaraka ity. Tsy mifanaraka amin'ny fitombony mponina ao amin'ny commune Ambonivohitra mananjary ny foto-drafitrasa satontsena ny antoerana amin'izao fotoana izao. Manoloan'izay nandray ny andraiky ny commune amin'ny vola eo amin'ny pelatanana avy amin'ny hetra nalohany vahoaka ny hitarana ny tsena amperinasa araka izany. Ireo teknisianina manamboatra ny bazary nandovosira amin'izao fotoana izao raha ny tombana natao. Mandidina ny 20 hatramin'ny 520 tapitrisa ariary no ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa rezahana ny amin'ny tanazy amin'ity taona ity. Afana amin'ny mpanazavana. Satria na ny foto-drafitrasa koa dia rahantsika malala fa antitra dia antitra. Nanampitrotraka koa moa zany ny fandalovan'ny rivodoza Basiray sy Aminatia izay nanapotika tanteraka ny toeram-pivarotana eto an-tampon-tanànan'ny Manjaka. Misy ny ampahany efa vita dia ny fanafoana ny tapany atsinanana iny fa ity eto andefany aty kosa dia fanamboarana manontolo araka an'izay hoe fanitarana izay satria raha antsika mahita fa raha maina ny andro dia mitanika tenin'andro ny mpivarotra ary raha morana ny andro dia fotsany morana ny mpivarotra amin'ny alalan'ny vola manokana izay azo noho ny fandoava-kevitra mavitrika izay ataon'ny mponina eto an-toerana hanatanteraka ny asa fanitarana sy fanarenana ny bazary kely Andovosira. Eto dia manentana ny mpivarotra amin'ity toerana ity mba hanaraka ny toromarika sy ny lamina izay apetraky ny tompon'andraikitra mandritra ny famitana ny asa. Famatsian-drano any Mandrare kosa indray dia ho famahana ny olany rano any Atsimonosy. Atomboka ny fanamboarana tohi-drano ao amin'ny tapony Mandrare amin'izao fotoana izao. Ny vidin'ny rano fisotro any an-toerana izay efa mananika ny 2,000 ariary ankehitriny ny ray bidon. Gaeton Andriatsilavo. Mbola mena ao anatin'ny fahasahiranana lalina ireo mponina any amin'ny faritra Atsimonosy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana any an-toerana izay hitrangany sy fandriam-pahalemana matetika ary koa hiarany ahitany ateraky ny fiovaovan'ny toetr'andro. Izy araka izany ny fanamboarana toha-drano amin'ny tapon'ny Mandrare izay tombanina ho 700 tapitrisa isan'ny taona ny rano voatahiry araka ny fanadihadiana natao. Ao anatin'ny 3 volana na 4 volana ny taona no dia misy rano be da be any amin'iny reny rano Mandrare iny. Ny lafin'ny rano eto Madagasikara dia hitantsika ary efa mbarantsika ombieny fa tsy hoe tsy ampy ny rano na tsy misy ny rano fa ny fitantanana azy misy fanatsarana amin'ny lafiny ara-foto-drafitrasa sy amin'ny pakady anatanterahana izany. Ary ny fampiasana an'ilay rano dia fampiasana maro lafy. Hitantsika teo fa misy ny rano fisotro madio, misy no amin'ny fanorahana, misy no amin'ny biby fiompy, fa indrindra misy ihany famokarana angovo herinaratra ny ao amin'ny jirama zany ahafahana maka ny rano izay ilaina ifampitsinjarana amin'ny rehetra teo aloha teo mantsy vao herinandro lasa teo zany dia ohatrany hoe somary nisy fienany kely ny famokarana rano. Mbola tsy azo tsikelana aloha ny kere fa ny azo amboara kosa dia azo alefahana ny kere. Efa manao ny asa fanamboarana sy ny fanitarana ny jirama ahafahana maka rano ifampitsinjarana amin'ny rehetra izay nisy olona teo aloha. Zava-dehibe ho an'ny faritra Atsimo ity tetikasa ity izay ahafahana miantoka ny famatsiana rano fisotro sy fambolena ary hamokatra angovo ny avy eo anivon'ny Bangeresapirenena izay nanio ny fahavonona ny hanohana ny fanjakana malagasy. Tsy aivina, tsy mbola misy hatreto ny politika mazava entin'ny fanjakana Edina Mikery any Atsimo. Na eo aza ny fahamaroan'ireo tetikasa efa nomanina, tsy hita hatreto ny fampiarana izany tato anatin'ny 5 taona farany. Fa commune miisa roa no nitrangana fitsaram-bahoaka tao amin'ny district Anambatondrazaka ny Omaliala ny tao amin'ny commune Manakambahiny andrefany sy ny tao Firamanga avaratra nodoran'ny fokon'olona tamin'ny mololo ireo jola ka ny ray maikilany afo ny ray faharoa tsy nety may. Gaeton Andriatsilavo. Tao Manakambahiny andrefana tratran'ny olona niery tao amin'ny tranony Renibe n'ilay olona voalaza fa namonina faty sady naka ny volan'ilay tovolava 20 taona ampividivy. Norahona ny fokon'olona hodorana ny tranon'ilay Renibe n'ity farany ka nivoaka tao izy. Rehefa nivoaka no darofan'ny fokon'olona saingy tonga ra-potoana ny zandary ka nentina avy hatrany tany amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka ilay naratra mafy
tokony ho tamin'ny valora aliny ny tao avaratra tao amin'ny fokotany Begavo commune Feramanga avaratra no nahitana ny tranga fitsaramahoaka faharoa. Avy teo avaratra zany zareo dia tsy sakanan'ilay mpiambina avy teo avaratra. Dia zay moa mpiambina teo ampovoany dia nodina nekandrefana zay dia tamin'ilay mpiambina teo atsimo zany ninatratrany zareo dia hoe amena toka reto mpiambina reto. Ilay mpiambina teo atsimo zany hoe zay tsy olona tsy mpina toka fa ngay ianareo aizy. Ay zany zareo dia kenkenina iagan'ilay bastantin'ilay gony dia nitifitan'ireo dia raha favonina zany ireo dia amaly dia nilefa zareo. Dia zay vity andrefana ndray zany niona tamin-jareo dia le raiky ala le ninaratra zao ino misy ny tonga dia nitomboka antsy ana dia za tsy voafambarany rino zay dia le namako avy teo ambony ny anatinana dia voasambotra zareo. Dia le misy namany tokana mbola tsy azo dia nilefa dia ny raiky alamo nefa fa ninaratra dia mety ny an'izandanana akany dia io raiky ala io ny vonopokon'olona teto. Tsy tana ny atezeran'ny fokon'olona, tsy hainy toaina intsony hoy ny filohan'ny fokotany tao Begavo. Efa maro ny tranga ary voatsela akory no nisy fanafiana amin'ny tambasy tao an-toerana. Notoran'ny fokon'olona tamin'ny mololo ireo jolamy isa roa, ny ray maikilan'ny afo, ny faharoa tsy may no ny fanafody gasy araky ny resaky ny mponina. Rehefa tapitra ny fokon'olona moa dia mety ny fokon'olona anankitia dia rongotra le fokon'olona. Nefa teo moa zany le fokon'olona fanadarian'olona ilay tsy dia sananao inona fa rehefa mapaka fiangon'ny tarifady hitan'le fokon'olona atao anatin'le gonina tsikondray zany le basy dia rongotra dia za moa niezaka ny tena nataonao farajasika nataona nanoana mba fiarovana le zon'olombelona mba tsy afatesana anazy. Nefa tsy voatoanako tsony satria toraka ambana pobaty mbana tetika zany misy eo dia tsy voatoanako tsony zay ngamba nahatonga an'izao hafatesana olona zao. Efa eny amin'ny hopitaly izy roa lahy no daroan'ny fokon'olona ka andrasana ny fanadihadiana ataon'ny zandary. Efa eny ampelantanan'ny reto farany ihany koa izy roa lahy niara-ny fitsaram-bahoaka ireo. Na inona mitranga, melohy ny lalàna ary tsy azo atao fa mifanohitra amin'ny zon'olombelona ny fanaovana fitsaram-bahoaka. Dia izay koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraitsan'ny pirenena. Niaran-daroka bomba tamin'ny alalan'ny drone indray androany maraina ny tao Kiev renivohitra Ukraine. Taoriany nanamelohan'ny firenena mikambana ny fanagiazan'ny Rosia ireo faritany efatra any amin'ny ilany atsinanany Ukraine amin'izao fotoana izao. Foto-drafitrasa maro no simba nandritra io tamin'ny ireo faritra manodidina ny renivohitra. Niditra tamin'ny andro fahaefatra androany daroka bomba mianjady tamin'ny tanànany Kiev renivohitra Ukraine. Fandatsahana bomba tamin'ny alalan'ireo drone kamikazy iranianina. Nisy ireo foto-drafitrasa simba sy potika nandritra izany tamin'ireo faritra manodidina ny tanàna raha nambaran'ny tompon'andraikitra ny an-toerana. Vao mangiran-dratsy ny maraina teo no tsy nitsahatra naneny ny feo fampitandremana sy fahamailona ho an'ireo mponina manoloana io. Izay nkilany mandroso tsikelikely ankehitriny ny andiatafika rosiana ny amin'ny faritra atsinanany Ukraine. Tanàna misy roa manaraka ny Bakhmut no eo ampelantanan'izy ireo amin'izao fotoana. Ankoatra izay, nahazo ny maro anisa teo anivon'ny firenena mikambana omaly ny fanamelohana ny Rosia taorian'ny fanagiazana ireo faritany efatra ny amin'ny ilany atsinanany Ukraine. Miisa 370 ireo firenena nanameloka izany, raha toka 5 ireo manaiky ary 530 ireo tsy nanio hevitra. Mihamafy ankehitriny ny fanohana ny firenena mikambana ny Ukraine tao anatin'ny 7 volana ny siniady. Andrasana araka izany ny famerenan'ny Rosia ireo faritany ireo amin'ny Ukraine raha nambarany avy eo anivon'ny firenena mikambana. Dia izay koa no entintsika mamanina ny fampalalam-baovao ho an'ny androany. Naiza misy anao ampitiavana trano tomboky lahy sy tomboky vavy no hitondrana ny teny fisaorana ho antsika nanaraka izany hatramin'ny farany azadimo. Raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika ato anatiny vaovao ny kolo hatrany veloma tompoko. Batimax,
La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. La fajina ara-pasalaman tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha ianao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.